Dia ampifaliana trano no hanoloran'ny ekipa rehetra anao ny arahaba tsy lany mamina omba birariantsoa ho an'ny mpanaraka tsy tapaka an'ity onjam-peo ity. Mankasitraka indrindra ny ekipa amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahafoizanao an'izao onjam-peo izao. N'aiza n'aiza misy anao dia mandondona indray ny fandaharana amin'ity androany ity iarahan'ny zanak'Andriamanitra mifankahery amin'izao fotoana izao. Samy malagasy tsika, samy teo any an-danitra daholo tsika, tena ilaitsika ny mifampahery. Sarotra ny lalana mankany an-danitra, terozy ny filazan'ny Baiboly ka mila mifampahery tsika. Mankasitraka indrindra tsy manadino, mankasitraka indrindra manolotra ny fotoananao, manolotra ny fisainanao, ny fonao sy ny concentration anao anehoanao ny fitiavanao amin'ny samy malagasy mpiray tanindrazana aminao. Tsy ho voavalinay zany fa ny tompo amaly ny tsirairay avy amin'izany fahafohizan-tena izany. Manasa anao indray ary amin'izao androany izao aza manaiky mihitsy ianao raha tsy mandray ny herin'Andriamanitra ahafahana manohy ny hazakazaka fa tena mihamafy ny ady amin'izao fotoana izao satria tena hita hoe tena mihamavesatra ny fiainana, ny zavatra hita amin'ny maso sy ny reniny sofina, zavatra zakain'ny tsirairay avy amin'ny ao an-tokantrano, any am-piasana, any amin'ny fianarana, any amin'izay aleha rehetra, tena hita mihitsy fa efa andro mampidi-doza izao. Ka dia mamerina hatrany ny fankasitrahana ho an'ny tsirairay avy ho an'izay rehetra tafaraka aminay amin'ity androany ity. Ndao hiaraka vetivety hianatra ny tenin'Andriamanitra fa mahasoa antsika izany. Ndao aloha tsika hisaotra ny Tompo fa nahazo fotoana indray androany. Mino fa efa nisaotra ny Tompo ianao tamin'ny izay rehetra nataony tamin'ny fiainanao tamin'ity androany ity sy izay rehetra tsy nataony tamin'ny fiainanao tamin'ity androany ity, fa ndao tsika hiaraka hisaotra ny Tompo fa mbola nomeny teny indray androany. Fahatsapana ho an'ny olona tena miankina amin'Andriamanitra ny misaotra satria fantany fa tsy mahavita na inona izy ary tombonandro ho azy ny fotoana izay mbola omen'ny Tompo ahafahany mibebaka sy manamboatra ny fiainany ara-panahy fa tena efa atomotra ny fahatongavan'i Jesosy. Raha misy olona vao izao tafaraka aminay dia efa fahazarana eto izany hoe ndao hisaotra ny Tompo izany. Manasa anao tsy salasala koa fa mila misaotra ny Tompo tsika. Ndao izay zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika na inona dia ndao hitondra ny dera sy laza ho azy irery. Ka mety mbola hafahafa be ho an'ny tsy mahay sy tsy zatra manao an'izany fisaorana ny Tompo izany fa atolorin'ny Tompo ny vavanao mba hanomboka hisaotra azy manomboka amin'izao androany izao dia ho hitanao fa andeha tsikelikely izany ary alama eo amin'ny vavanao ny fisaorana ny Tompo. Mila misaotra ny Tompo tsika mba ahafahana miantso azy koa amin'ny fanatrehany. Mahafaly ny Tompo izany dia manasa anao ary amin'izao fotoana izao ndao hisaotra ny Tompo tsika fa tsara izy. Ndao hisaotra ny Tompo amin'ny fiarovany, ndao hisaotra ny Tompo amin'ny famonjena izay nataony, ndao hisaotra ny Tompo amin'ny fifonana ao antsika, ndao hisaotra ny Tompo amin'ny famaizana izay ataony antsika. Misy olona ve mahasahy mangataka famaizana amin'ny Tompo amin'izao fotoana izao. Aza misalasala ianao manao an'izany fa raha tena te ho any an-danitra marina ianao zaranao ary ny Tompo manafay anitsy ny lalana mba tsy hitodidodihana intsony amin'ity tontolo izao ity. Ka raha misy olona misalasala hoe sao dia tsy zaka ny famaizana, marary loatra ny famaizana, alao faizin'ny Tompo dia ho any an-danitra toy izay mandeha amin'izao fotsiny dia malalaka hozy ny Baiboly ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Ka ataovy zava-dehibe mihitsy ny fisaorana ny Tompo amin'ity androany ity. Ho anao izay mbola tsy mahafantatra loatra hoe inona marina izao ampianarina eto amin'izao fandaharana izao, ny fandaharana dia mampatsiahy fa ny olombelona tsirairay avy dia tsy maintsy mizaka an'izay zavatra nataony. Hozy ny Baiboly hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no jinjainy. Tsy misy olona manao ny tsara ka tsy mizaka ny vokatra tsara izay omen'ny Tompo azy ary tsy misy ihany koa olona hafa-maina amin'ny fanaovan-dratsy eto amin'ity fiainana ity. Sao dia misy olona any mieritreritra fa mpanaraka an'izao fandaharana izao foana izy satria efa nanolotra amin'ny fiainany ho an'ny Tompo izy satria efa nahatsiaro famelan-keloka izy satria tena efa miroso amin'ny hazakazaka tsara izy dia hoe tsy ho valiana ny zavatra nataony. Itsika dia zanak'Andriamanitra fa izay zavatra nataontsika dia tsy maintsy valiana izany etỳ amin'ny fiainantsika etỳ ambonin'ny tany. Ka aoka ny tsirairay avy samy hizaka ny valiny izay nataony. Fa sao dia izany no manakanakana, sao dia izany no mahakivikivy fa ndao tsika hanaiky ao anatin'ny fiainantsika fa ratsy tsika dia tsy maintsy mizaka izay zavatra efa nataontsika. Ka manasa ny rehetra mihitsy amin'izao fotoana izao sendra tafaraka aminay ve ianao amin'ity androany ity aza miala tsony fa tena natao anao
izao fandaharana izao. Ndao apetraka eo ampelantanan'ny Tompo ny fandaharana de ndao koa hangataka mba hiaraka amintsika izy amin'ity androany ity. Misaotra Jesosy fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray zahay nangoninao eto ho ampianarinao ny teninao. Misaotra indrindra fa tsara zany mahasoa anay zany ary izany indrindra Tompo tena ilainay amin'izao fotoana izao satria sarotra ny fiainanay. Tena mahatsapa izay Jesosy fa raha tsisy anao de tavela eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa noho ny herinao, noho ny fanahinao masina, noho ny fitantananao amin'ny sitraponao de ndreto indray zahay tafaraka eto amin'izao fotoana izao. Miankohoka ny malagasy rehetra, midera, manome voninahitra anao, manaja anao noho izany fitiavanao mahagaga izany. Tompo tena tsapa anay zany ary faly zahay. Faly ny malagasy fa manana anao. Saotra amin'ilay famonjena nataonao an'izao tontolo izao de tafiditra ao anatin'izany koa ny malagasy. Saotra betsaka indrindra amin'ny lay asa mahagaga nataonao teo ambony hazo fijaliana, nitondrana ny heloko ny malagasy rehetra. Misaotra amin'ny famelan-keloka, misaotra amin'ny famindrapo, misaotra amin'ny fitiavana. Tompo, ndreto izahay anatanteraka ny nandidinao de ilay ozy ny baiboly hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra de anatanteraka an'izany zahay. Tompo, anantona anao zay satria teo isan'ny enao zay. Enao efa niteny hoe zay manantona tsy mba ho laviko mihitsy de ndreto zahay menakavy. Reto ny malagasy Tompo, anantona anao amin'ity androany ity. Ko mangataka ny fanatrehanao zahay. Tompo, manatrehny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tsy mifankahita zay fa any amin'izay rehetra misy anay avy ihany de fantatray fa ianao lay manana ny maso rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity. Matoky zay ny fanatrehanao. Tompo, arovy izahay amin'izao fotoana izao mba tsy hisy ho toerana ho an'ny devoly na de ny ray sekondra ary fa anatanteraka an'izao fianarana ny teninao izao izahay. Tompo, manatreha anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary kasio ny fonony tsirairay avy mba ho feno fanetretena anaiky ankatoa sy anatanteraka ny teninao. Misaotra ry mpanjaka amin'ny mpanjaka, Tompony Tompo, lay masina indrindra de rainay mandrakizay ny anaranao, ny voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaranao Jesosy eo nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Manasa ny tanora amin'ity androany ity mba hianatra ny tenin'Andriamanitra. Hitondra lohahevitra ho an'ny tanora indray amin'izao fotoana izao de ny atao hoe fitoaman-dratsy. Raha manana tanora ianao ao an-tokantrano raha misy tanora manodididina anao eo de mba atsovo ny tanora hianatra ny tenin'Andriamanitra fa tsapantsika fa mivily lalana ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao mila hitsiny ny tenin'Andriamanitra. Dao tsika iray fo, iray saina hitarika an'ireto tanora reto mba hoe ho an-tanan'ny Tompo mba ho tanora tsy ho vesatry ny fianakaviana sy tsy ho vesatry ny firenena. Iresaka momba ny fitaoman-dratsy tsika amin'ity androany ity de amaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Galatiana 5:17 sy 19. Vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Miazakazaka tsara ianareo, iza no nisakana anareo tsy hankatony marina. Izany fitaomana izany de tsy avy amin'izay ny antso anareo. Tenin'Andriamanitra fohy inona fa azon'ny tanora tsara ny anao tsenjery azy zay voasoratra ao amin'ny Galatiana 5:17 sy 19. Andray lesona sahady tsika eo amin'ny ity tenin'Andriamanitra ity de ny atao hoe mpiazakazaka tsara. Misy tanora sokajian'ny tenin'Andriamanitra hoe mpiazakazaka tsara. Te hampaherin'ny tanora malagasy mpiazakazaka tsara ny tenin'Andriamanitra. Tokony ho tsapan'ny tanora fa ohatr'izany ny fandraisana ny herin'Andriamanitra ao anatin'izany teny izany. Mahatsapa ve ianao fa mpiazakazaka tsara de raisoarin'ny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy fandokandokafan'ny olona ity tsy fideraderana na fanomezam-boninahitra ety ambonin'ny tany zao ataon'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no miteny anao hoe miazakazaka tsara ianareo. Tonga ianao de mifalia, tonga ianao de raiso mihitsy ny herin'Andriamanitra hoe tanora miazakazaka tsara. Rehefa eny am-piazakazahana de misy ny fitaoman-dratsy. Eto ny tenin'Andriamanitra de maneho ny hamafiny zany fitaoman-dratsy zany de hozy izy hoe iza no misakana anareo tsy hankatoa ny marina. Ny fitaoman-dratsy zany amin'izao fotoana izao de tsy mitaona intsony fa tena efa misakana. Matetika raha misy fitaomana, invitation moa no tena azahoan'ny tanora azy koa hoe ny fahazarana de hoe rehefa misy manome invitation de apetraka ny invitation manaiky le olona tsara, tsy manaiky le olona tsara. Fa eto ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe iza no misakana anareo tsy hankatoa ny marina. Ny dikan'izany
tsy invitation intsony no apetraky ny fitaoman-dratsy amin'izao fotoana izao fa tena efa fisakanana mihitsy. Manasa ny tanora amin'izao fotoana izao hieritreritra lalina sy ampahamatorana izany hoe misakana ny tanora mihazakazaka tsara tsy hankatoa ny marina. Dinio lalina zany hoe fisakanana anao zany tsy hankatoa ny marina. Efa nisy tamin'ny fiainanao ve zany? Ary mahagaga ihany raha mpiazakazaka tsara no tsy misy misakana tsy hankatoa ny marina. Raha tsapanao zany raha tena halalininao anatin'ny sainao zany dia ho tsapanao ny fahasarotana amin'izany hazakazaka tsara zany. De tsara ho azon'ny tanora ety ampanombohana ny famaritana ny atao hoe fitaomana ratsy. Eo amin'ny 9 izy dia miteny hoe izany fitaomana izany dia tsy avy amin'ilay niantso anareo. Andriamanitra niantso antsika, fanahy masina miantso antsika, Jesosy ny miantso antsika. Tsy avy amin'ilay telo izay iray izany fitaomana izany fa avy amin'ireo olona ampiasain'ny devoly. Ny fitaomana dia efa nivadika fisakanana mihitsy. Ary ny misakana dia tsy mba manampy-tamby, tsy mitaona intsony izy, fa tena mampiasa ny fomba rehetra sy ny heriny rehetra hisakanana ny mpiazakazaka tsara. Averiko indray mandeha indray fa ianao izany mpiazakazaka tsara izany ianao izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra, ianao izay mitandrina ny fahadiovanao, ianao izay mitandrina ny fiteninao, ianao izay mitandrina ny fihetsikao, ianao izay matahotra an'Andriamanitra isan'andro, ianao zany mpiazakazaka tsara zany. Dia manontany ny tenin'Andriamanitra hoe iza no misakana anareo tsy hankatoa ny marina? Izany fitaomana izany dia tsy avy amin'izay niantso anareo. Ndao tsika haka fotoana kely mihitsy aloha hitanisan'ireo izay misakana antsika tsy hankatoa ny marina. Tanora ianao efa afaka misaina tsara ianao efa mahafantatra ny tsara sy ny ratsy ianao tokony ho fantatrao izay rehetra misakana anao tsy hankatoa ny marina. Voaviana zao ianao no nisy olona nisakana anao tsy hankatoa ny marina. Tokony ho tadidinao sahady zany satria tena miavaka mihitsy zany hoe fisakanana ny mpiazakazaka tsara tsy hankatoa ny marina zany. Miangavy ny tanora rehetra tsy afinafina, tsy hanao mody adala, tsy hanao fihetsarambelatsihy ka miseho tsy hafantatra an'izany fa androany ny tenin'Andriamanitra dia mitady ny tanora malagasy rehetra, hampianatra ny tanora malagasy rehetra mba hafantatra an'ireo izay rehetra misakatsakana azy tsy hankatoa ny marina. Rehefa miresaka amin'ny fiainan'ny tanora dia fakapanahy voalohany indrindra dia ny firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana sy ny firaisana ara-nofo ivelan'ny tokantrano ho an'ireo rehetra izay efa manana tokantrano. Tena isan'andro, isa-minitra, isa-tsekondra ny tanora dia miatrika an'izany fakapanahy zany ary be ny lavo. Dia tonga ty ny tenin'Andriamanitra hampianatra anao ny marina, fa be da be ny fomba eto amin'ity zao tontolo zao ty hoentin'ny devoly hanakanana ny tanora malagasy tsy hankatoa ny marina. Takiana amin'ny tanora malagasy ny fitondran-tena masina alohan'ny hidirana amin'ny tokantrano, na lahy io na vavy. Dia efa averimberina teto foana izany fampianarana izany mba hahatonga saina ny tanora malagasy fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ny fanaovana firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana sy ny fanaovana firaisana ara-nofo ivelan'ny tokantrano ho an'ireo izay efa manambady. Inona ny fahamarinana mikasika an'izany tsy fanaovana firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana izany? Hisakatsakanan'ny devoly ny mpiazakazaka tsara. Izany fahamarinana mikasika ny fahadiovana amin'ny fanambadiana izany dia voasoratra ao Matio 5:20 amin'ny fanoharana amin'ireo virjiny 10. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ireo virjiny 10 izay nandray fanilony ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Ny mpapakatra dia ilay vady ary ny virjiny 10 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa virjiny no nandray ny fanilony ka hivoaka hitsena ny mpapakatra. Zany no fahamarinana raha mbola misy tanora miteny hoe aiza ao amin'ny Baiboly misy ny tokony sy andininy mikasika an'izany hoe tokony ho virjiny zany no miditra amin'ny fanambadiana. Ary voalaza ao amin'ny Efesianina 5:5-2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Ary eo amin'ny 5:20 indray dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo lehilahy tiavo ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana koa ka nanolorany ny tenany ho azy. Reo andininy anankitelo ireo no fahamarinana hijoroany izany tokantrano misy ny fahadiovan'ny tanora lahy sy ny tanora vavy izay hiditra amin'ny tokantrano ary ny tokony hijanonan'ny tanora lahy sy ny tanora vavy amin'ny vadiny ihany fa tsy handeha hanao firaisana ara-nofo ivelan'ny tokantrano.
apetraka ary zao ny fanontaniana amin'ny tanora tsirairay avy. Iza no misakana anareo tsy hakatoa izany fahamarinana izany? Dinio tsara ny reo olona nifanerasera taminao. Dinio tsara hoe iza daholo no nisakana anao tsy hakatoa an'izany fahamarinana izany. De didin'ny tenin'Andriamanitra mba hahafantatra an'izany ny tanora malagasy. Mety tamin'ny Facebook, mety tamin'ny telefônina, mety tamin'ny taratasy, mety tamin'ny fanomezana, mety ao an-tokantrano, mety tany am-piasana, mety any am-pianarana, mety teo amin'ny fiarahamonina no nanaovan'le olona sy ny toerana misy an'le olona. Na iza olona misakana anao amin'ny ho azakazaka tsara ataonao io de tokony ho fantatrao zany. Na mpiray tam-po, na ray aman-dreny, na vady, na mpiara-mianatra, na mpiara-miasa, na namana, na any am-piangonana, na aiza de mila fantatrao zay. Tandremo sao de hoe manaiky ny ray aman-dreny hanaovanao sipa, manaiky ny ray aman-dreny hitondranao sipa ao an-tokantrano. Tandremo fa anisany olona misakana anao tsy hakatoy ny marina na de atao hoe ray aman-dreny azy, na de atao hoe io namana io ary. Jereo tsara ny zavatra rehetra hitanao amin'ny Facebook ao. Jereo tsara ny zavatra hitanao any amin'ny internet. Jereo tsara ny zavatra hitanao any amin'ny hainao manjery ny televiziona, ny boky rehetra vakianao. Fantaro androany iza reo olona manakana anao tsy hakatoa ny marina. Fantatrao zay ny marina momba ny fahadiovan'ny tanora lahy sy ny tanora vavy alohan'ny hidirana ao amin'ny fanambadiana. Fantatrao zay ny tokony ho andraikitry ny lehilahy sy ny andraikitry ny vehivavy ao anatin'ny fanambadiana. De tokony ho fantatrao koa zany hoe iza daholo reo olona misakana anao tsy hakatoa ny marina. Tena fanetry be ny firenena, tsy vitany hoe fahotana ihany io firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana sy io firaisana ara-nofo ivelan'ny tokantrano io amin'izao fotoana izao fa tena fanetry be ny firenena. Tsy haiko na hain'ny tanora zany hoe fanetry be ny firenena zany fa ennemi d'État manakorotana ny firenena malagasy fanaovana firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana sy fanaovana firaisana ara-nofo ivelan'ny tokantrano. Menomenona ny tanora hoe tsy misy asa eto Madagasikara, fa mba jereo tsara ny tanora manana asa, jereo tsara ny tanora nahazo asa. Makaiza reny rehefa zoma alina, hoentin'ireny tanora reny aiza ny karama izay azony, de faly menomenona fotsiny manome tsiny fanjakana, manome tsiny ny tompon'andraikitra, manome tsiny ny ray aman-dreny, manome tsiny ny mpitantana, fa tsisy ny asa, tsy mivoaka ny borsa, kanefany zay rehetra nahazo de noentin'ny tanora nakaiza. Androany miantso ny mpiazakazaka tsara, ny tanora malagasy mpiazakazaka tsara ny baiboly amin'ity androany ity. Tandremo fa misy misakana anareo tsy hakatoa ny marina. Be fanahiana be ny tanora malagasy. Mba fantatrao ve ny fahamarinana momba an'izany fanahiana izany? Vakiana aminao ao amin'ny bokin'i Isaia toko fa 4:1-4 amin'ny anaran'i Jesosy. Na de mandra-pahantitra reo aza de tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volo anareo dia izao ihany no hitondra anareo. Izao no nanao ka izao no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka anareo. Amenina be zany ho an'ny tanora malagasy rehetra. Manavy enao, ararotin'ny olona zany fanahinao zany mba hanakanana anao tsy hakatoy ny marina. Zay indray zao ny atao hoe fahamarinana, ny mikasika io fanahina io. Mandra-pahantitra reo izy mandra-pahafotsy ny volonareo izao ihany no hitondra anareo. Tsy mahatoky an'izany tenin'Andriamanitra zany ve ny tanora malagasy, fa de miaino ny feo an'ity zao tontolo zao ty, misondrotra ny vidim-piainana, tsy misy ny asa. Inona no avin'ny tanora? Androany tonga aminao ny tenin'Andriamanitra, androany toriana aminao ny fahamarinana, fa mandra-pahantitra reo, mandra-pahafotsy ny volonareo de ho trotroin'Andriamanitra ianareo. Mba saintsainy lalina sy ampahamatorana zany tenin'Andriamanitra zany. Fa oka ny tanora malagasy tsy hitodika ao anatin'ny Facebook sy ny hainao manjery mivarotra nofinofy. Mahatonga ny tanora malagasy ho kivy sy ho ketraka satria mampanantena zavatra tsy misy. Ireny fomba hoentin'ny olona maka ny fosiny sain'ny tanora reny. Tenenina foana ty Facebook ty, tenenina foana ty internet ty, tenenina foana ny televiziona sy ny hainao manjery hafa, fa tsy mahasoa anao io. Mahatonga fanahiana sy tahotra ho anao io. Fa ty zao ny tenin'Andriamanitra, tadidio kely indray ty bokin'i Isaia toko 4:1 ty
andininy faefatra ity fa mandra-pahantotra ao de mandra-pahafotsy ny volonao amin'ny androm-piainanao rehetra zany de izao no hitondra sy hanafaka anao ozy ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra. Misy tanora ve tonga de mba manaiky an'zany? Misy tanora ve tonga de misambotra an'zany teny zany am'izao fotoana izao? Satria zany ny fanahiana, de zany ny lalaovin'ny olona, zany ny lalaovin'le mpisakana mba tsy hakatoavan'ny tanora ny fahamarinana. De omeny solution avy amin'ny devoly ianao ary misy mahay hoentiny ianao manao kolikoly, atakalo firaisana, atakalo fiarahana ny diplôma, vidiana ny diplôma. Zany ny zavatra propozen'ny olona manakana anao, tsy hakatony marina. Mitsangana ry tanora malagasy amin'ity androany ity, jereo ny mandrakizay anao. Efa ho avy Jesosy zao, ao anatin'ny andro mampidi-doza zao, na ny toetra na ny famantarana rehetra de efa milaza fa efa akaiky Jesosy. Aza variana tsony ianao amin'ity zao tontolo zao ty fa tsy mahasoa anao zany. Ianao anie mpiazakazaka tsara e, tenin'Andriamanitra no mampahery anao. Mpiazakazaka tsara, tanora mpiazakazaka tsara, ianao zany. Misy manakana ny hazakazaka zay ataonao mba tsy hakatoavanao marina, fa taro reo inona ny fomba ampiasainy tongava saina ianao. Raha nisy tanora efa tafalatsaka tao anatin'izany fisakanana zany de tena nijanona tao tokotrany manasa anao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity ndao hibebaka, ndao hibebaka, ndao hiverina amin'Andriamanitra fa raha sanatriny zany maty ao anatin'izao fahotana zao ny tanora malagasy de direkta any amin'ny elo. Ka ndao hiverina ohatran'le nataon'le zanaka nani iny fa Jesosy miteny hoe izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Jesosy tonga hitady ny very. Very zao ny tanora malagasy am'izao fotoana izao. Tsy mijoro amin'ny fahamarinana intsony. Ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe izay olona mahatoky ho be fitahiana, fa izay maimay te anakarena de tsy ho tsy anantsiny. Zany ny fahamarinana toriana amin'ny tanora am'izao fotoana izao. Raha mahatoky ianao de ho be fitahiana, fa zay maimay te anakarena ozy ny tenin'Andriamanitra de tsy ho tsy manatsiny. Ao Matteo 5:1-2 koa de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao de ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Be da be zao ny kolikoly atao amin'ny tanora. Eny fa na de ny ray aman-dreny ary de tena mitondra mihitsy ny tanora hanao kolikoly, na de ny mpanabe ary, na de ny any am-piangonana ary, na iza am'izao fotoana izao de efa mandeha daholo ny kolikoly eo amin'ny fiainan'ny tanora satria te hahita vady, satria te hahita asa, satria te ho afam-panadinana, satria te hahazo diplôma. Ry tanora malagasy, mpiazakazaka tsara, tandremo fa ny olona eo akaikinao ihany matetika no manakana anao tsy hakatony marina. Fantatrao zay momba ny marina, momba ny firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana sy ivelan'ny tokantrano ho an'ireo zay efa manambady. Fantatrao zay ny fahamarinana momba ny fanahinao io fa Jehovah mihitsy no mitrotro anao, mandra-pahantotra ao sy mandra-pahafotsy volo anao. Fantatrao zay ny fahamarinana momba ny fahatokisana, momba n'ireo kolikoly be da be hoentin'ny olona isankanana anao tsy hakatony marina, manapa-hevitra androany ampy zay, ndao hiverina amin'ny tompo fa hafa mihitsy zany tanora manompo an'Andriamanitra zany. Hafa mihitsy zany tanora matahotra an'Andriamanitra zany de mirary soa an'ny tanora malagasy rehetra mba tsy ho azon'ny fitaoman-dratsy eto amin'ity zao tontolo zao ty. Amaranantsika azy de ty misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina 4:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny tenanareo amin'ny ambo, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema. Ndao apetrakintsika am-pelantanan'ny Tompo izany teny zany fa sao de alain'ny devoly. Jesosy eo misaotra betsaka fa afaka nianatra teto indray ny tanora malagasy. Misaotra betsaka fa mbola mananatra ianao. Misaotra betsaka fa tia anay ianao. Misaotra betsaka tia ny tanora malagasy ianao. Nomenao indray fampitandremana momba ny fitaoman-dratsy ny tanora malagasy. Jesosy eo naiza alehan'ny tanora malagasy am'izao fotoana izao de feno fitaoman-dratsy. Eny fa na de ao tokantrano aza, na any am-piangonana aza, any am-pianarany any am-piasany eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra de betsaka ny fisakanana ny tanora malagasy tsy hakatony marina. Misaotra betsaka nampianatra ny fahamarinana indray tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka mifona ho an'ny malagasy, misaotra betsaka ho an'ny famonjena ho an'ny tanora malagasy. Tompo mivily lalana ny tanora malagasy am'izao fotoana izao. Misaotra betsaka anao zahay mbola miantso ny tanora malagasy. Tompo atotray amin'ireo tanora nanapa-kevitra tamin'ity androany ity ny tananao
irao ny fanahinao masina mba hampiaiky ireo fahotana ho an'ny tanora malagasy ka ahatonga ny tsirairay avy hibebaka amin'izao fotoana izao. Tompo vangio ny tanora malagasy, alaivo any amin'izay misy azy tsirairay avy ihany, vangio any amin'izay misy azy tsirairay avy ihany ny tanora malagasy hoeto eo anatrehanao tazomy aho ao ambany elatrao mamindrafo aminay, mamindrafo amin'ity malagasy ty, mamindrafo amin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tompo mila anao zahay, Tompo mila fandrovana, mila famonjena, mila fanafahana zay amin'izao fotoana izao. Tsy misy afa-tsy anao zany, ka zany mahatonga anay mikoka eo anatrehanao amin'izao fotoana izao, vonjeo ny tanora malagasy. Misaotra betsaka tamin'ity androany ity, misaotra betsaka ny niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, misaotra betsaka ny fiarovanao. Tompo ankinonay aminao ny hoavinay amin'izao fotoana izao fa tsy fantatra intsony ny rehefa avy eo. Matoky zahay satria zanaky ny tompon'ilay fahefana rehetra sy ny hery rehetra, faly zahay satria eo ambanin'ny tana-maherinao. Dia rainay mandrakizay ny anaranao ny voninahitra ho anao rery ihany, amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany, tsika rehetra nao hoe amen. Mankasitraka indrindra ny ekipa rehetra, tsy niova radio ianao mametraka ny mandra-peony zay satria manantena ny mbola hifankahita, tandremo ny fitaoman-dratsy ry tanora fa efa ho avy Jesosy.